Faly miarabantsika rehetrarehetra daholo indray a. Androany talata fahatelopolo ny volana avril. Naplaza taminareo moa zaho maly hoe anao live androany fa misy fitoriana izay napetrakay avy aty Dilambato, avy aty amin'ny diaspora mpanohitra avy aty ivelany eny anivo ny fitsarana mahefa any Madagasikara. Ka io no azavaiko satria mbola betsaka no tsy mahafantatra hoe inona le fitsarana tokony hafana amin'ny torofanjakana, indrindra ireo mpitondra ambony dia misy koa no mieritreritra hoe tena farak'izay tsy azo ivalozana io fitsarana avy momba lalam-pandrenana io. Ny HCC izay nandraona mafy hoe tsy azo kianina, tsy azo resahana, tsy azo kritikena ny didy izay avoakany fa efa tsy azo ivalozana. Ary milaza izy fa manome tsy fitiavan'ny vahoaka azy ireo ny firesahana ny didina. Oka aloha azava, tsy le izy resahana ny tsy itiavan'ny olona azy, fa ny didy avoakany tsy manaraka ny lalàna, tsy manaraka ny hitsiny, tsy manaraka ny rariny, ary efa hita zao fa tsy mitombona fa dia forsena fotsiny, izay mahatonga ny HCC ho halan'ny olona. Donc tsy hoe le firesahana an'le didy no olana, fa le didy mihitsy no olana, hoe le didy avoakanareo tompoko tsy manara-dalàna. Ary izay tsy fanaran-dalàna ataonareo izay dia atao hoe abus de fonction. Izay abus de fonction izay dia ao anatin'ny infraction de corruption izay eny amin'ny PAC no tena tokony mandray ny fitoriana. Saingy voalazan'ny lalàna fa ny président ny HCC dia tsy justiciable, izany hoe tsy afaka torianao eny amin'ny PAC ao anatin'ny fanaovana ny asany, fa kosa eny amin'ny haute cour de justice. Ny haute cour de justice dia misy mpikambana maromaro ao anatiny dia ny procureur général de la Cour suprême, ny premier président, ny président de la Cour suprême, ary misy mpikambana maromaro izay ao anivon'ny assemblée, ao anivon'ny HCTTED, ary misy olona maromaro ihany koa. Ka ny antony isin'izany haute cour de justice zany dia mba hoe misy itorinan'ireo mpitondra ambon'ireo. Ka raha milaza zany ny HCC hoe tsy azo kritikena ny didiny dia tsisy lalàna kosa milaza hoe tsy azo toriana izy rehefa manapatra fahefana, manao abus de pouvoir, mandika lalàna ao anatin'ny fanatanterahana ny asany izay tokony hitandro ny lalam-pandrenana, nefany dia mamoaka didy, manitsakitsaka tanteraka an'izany lalam-pandrenana izany. Ka izay zany no napetrakay tamin'ny herinandro lasa teo. Zao zahay vao niresaka momba n'ity satria nahoana nandritry ny andro maromaro dia niezaka izahay nametraka ny fitoriana teny anivon'ny pôle anticorruption ho an'ny mpikambana tsotra ao amin'ny HCC, satria ny président ihany no afaka toriana eny amin'ny haute cour de justice, fa ny mpikambana tsotra kosany dia afaka toriana eny amin'ny fitsarana tsotra. Dia napetraka ny teny amin'ny PAC fa hatramin'izao tsika miteny izao dia tsy mbola misy mandray izany fitoriana izany. Mamorona excuse be dia be zareo. Procureur ihany no mandray an'le fitoriana. Avy indray amin'ny folo ihany izay ny afaka mandray fitoriana, alohany amin'ny folo fa aorianan'izay tsy afaka mandray.
avy eo tsisy olona afaka mandray an'io fitoriana io ato ka dia mbola ho iverenana indray io mandrapitapitra ity herinandro ity fa tsy maintsy mipetraka io fitoriana ao amin'ny Pâques io na isiny io na isinina satria tsy azo atao zany manakana fitoriana ho apetraka izany. Deja aloha nareo zany efa fantatra fa tsy hanao enquête mais farafaratsiny mba raisina le fitoriana. Malagasy rehetra ne mahafantatra fa fitsarana ao Madagasikara tsy tsara mihitsy olona eo amin'ny fitondrana noho n'inona noho ny fisolelafana noho ny firaisana tsikombakomba satria izy mianakavy nametraka anareo teo amin'ny toerana io dia sady tsy hanenjika fanjakana mihitsy zany ny eo amin'io Pâques io sy ny eo amin'io tribonaly eo Anosy io fa kosa hanenjika izay olona rehetra asain'ny fanjakana samborina. Fa mba farafaratsiny raiso aloha le fitoriana dia enregistré ao aminareo iny dia aleo iandry ny olona izay manaja lalàna, izay matahotra ny lalàna, izay vonona ampiatra ny lalàna anao an'izany enquête zany fa tsy maninona mbola misy prescription 5 ans 10 ans ireny dossier apetraka ireny satria marobe manko manontany hoe dia inona ny toyany efa fantatra fa tsisy toyany dia ahoana zany io ane tonga dia azo raisina fa tsy mitombo tsy afaka manao classement sans suite ny dossier izay napetraka ry zareo. Raha mbola anao classement sans suite izy dia mbola misy zavatra hafa koa mbola afaka ataonay fa hatreto aloha ny tao amin'ny fampanoavana ambony eo amin'ny parquet ny cour suprême dia nandray an'izany fitoriana zany izay anaovany anazy tsy fantatsika fa isika miandry toro miandry hoe roviana no miodina ny la roue tourne hozy izy ny fitenenana zay roviana miova ny fitondram-panjakana dia rehefa tonga izay fotoan'izay tsy maintsy handeha io ao alohan'izay raha ohatra ka hoe amina tandalana dia voalohany indrindra aloha tsy tokony hamoaka didy ohatran'ireny navoakan'ireny ny HCC ny fahamafao ny didy izay tsy manara-dalàna nataon'io HCC io nanomboka tamin'ny nanekena ny filatsahany Andry Rajoelina avy eo ny hitantsika ny didy marobe navoaka ny teo anelanelan'izay farany teo dia ny fanalana ny président ny assemblée nationale. Iny zany na tonga ny fitoriana izay napetraka hoe ny fandikan-dalàna nataon'ny HCC tamin'ny fanalana ny président ny assemblée nationale tsy manaraka ny lalàna mipetraka dia ny constitution sy ny lalàna mifehan'ny assemblée nationale. Inona izay lalàna izay ao anatin'ny constitution dia milaza fa misaraka ny pouvoir anankitelo pouvoir judiciaire izay ataon'ny HCC sy ny fitsarana eo ambanin'ny HCC ny pouvoir exécutif izay tarihan'ny président de la république miaraka amin'ny prime ministre ary ny pouvoir législatif izay misy ny parlement sy ny sénat zany hoe ny assemblée nationale na ny député sy ny sénat ny antemeran-doolona ireo fahefana anankitelo misaraka reo dia tsy mahazo mifapy ataontsika hoe tsy mahazo mifampijabaka tsy azo ny président ny assemblée nationale ny hanala ny président ny HCC na hoe ny président ny assemblée nationale hanala ny président ny sénat na hoe ny HCC hanala président ny sénat na hanala président ny assemblée. Tsy azo ny HCC manala président de la république fa ireo fitsarana anankitelo ireo dia manao contrôle amin'ny samizy
ny gouvernement afaka manao contrôle ny parlement, ny parlement afaka manao contrôle ny gouvernement, ny HCC afaka micontrôler ny gouvernement sy ny parlement ary ohatran'izay ihany koa. Dikan'izay dia izao, tsy ara-dalàna tanteraka ary mandika ny lalàna ny fanesorana avy hatrany ny président ny Assemblée nationale Christine Razanamahasoa. Efa niteneko zany, efa nidradradradraina zany, efa nisoratana zany, efa nitenena foana. Fa saingy mbola nataony ihany dia averiko ihany le izao. Inona tsy mampety anazy? Ny président ny Assemblée dia député anankiray anisany lany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Rehefa nilatsaka ho candidat izy président ny Assemblée dia ny député rehetra no manao latsabato hifidy azy ary lany tamin'ny majorité izy tamin'ny 2019. Rehefa lany izy dia ny député no nifidy hoe iza no ataony président, fa tsy ny assemblée, tsy ny HCC akory no manendry hoe iza no atao président, na hoe ny filohan'ny république no manendry iza no atao président, fa ny député no mametraka, no mifidy ny filohany. Rehefa tiany ho asoriny io fa satria misy antony voalaza lalàna ahafahana manalana zany lehibe ny assemblée zany, dia mila roa apatelo ny député no manao latsabato indray manala ny président ny assemblée. Izay vao miala ny président ny assemblée fa tsy hoe ny HCC akory avy hatrany dia ilaza hoe izahay ny fitsarana faratapony eto ambonin'ity tany Madagasikara ity, ka dia afaka asorinay daholy izay tianay asorina ary afaka apetrakay izay tianay apetraka, na dia olona tsy malagasy raha ny tianay atao lany eo dia io no laninareo. Tsy azo atao zany tompoko. Fa zany ny atao hoe abus de fonction, zany ny atao hoe fanararaota pahefana, zany dia anisany corruption ataon'ny HCC. Ary zany no anisany nitorinay azy eny anivony haute cour de justice. Ho an'ireo izay mametraka fanontaniana ny atao hoe HCJ, ny atao hoe HCJ dia haute cour de justice, fitsarana avo afaka mitsara ny mpitondra ambony. Napetraka izy io mba hoe ahafana mitsara ireo olona izay mandika lalàna nefa mitondra firenena ao anatin'ny fanatanterahana an'izany asany zany. Ary na ny filohan'ny république ara dia azo toriana eny anivony io haute cour de justice io. Saingy hatreto dia titre fotsiny noentin'io haute cour de justice io, fa mbola tsy tena ny asa izy noho ny pitsopitsony marobe izay mahanakana anazy tsy asa. Fa izany tsy midika hoe tsy afaka mandray fitoriana izy. Mandray fitoriana izy dia rehefa ilatsahan'ny fanahy masinao izy dia tsy maintsy ataony ihany ny enquête ary tsy maintsy andeha ihany ny fitsarana. Fa eo anelanelan'izay aloha mandrapatonga ny fanahy masina ilatsaka dia misy ny atao hoe éthique politique sy judiciaire ao anatiny atao hoe firenena républicaine. Toute haute personnalité faisant l'objet d'une poursuite judiciaire doit démissionner de son poste. Ny olona izay manana toerana ambony ka manana raharaham-pitsarana izay mety mahavoasaringotra azy dia tokony mametra-pielana aloha mba ahafahany fitsarana miasa ampaleova-tena tanteraka. Zany hoe raha ny tena izy zany amin'izao tsika miteny zao dia tokony mandeha aloha ny examen, mandeha zany fandinihana ny plaintena io dia tokony suspendu ny mpikambanao amin'ny HCC, ny président ny HCC indrindra tokony suspendu na tokony mametra-pielana aloha mba ahafahany manao mba ahafahany fitsarana manao fanadihadiana aminy. Zany ny tokony ho izy.
tsika rehetrarehetra malagasy 20 tapitrisa niarana hita na ny por na ny tsy por nahita fa tsy ara-dalàna ny fomba nanalana ny président ny assemblée nationale. Tsy hoe kory hoe satria HCC tsy azo ivalozana dia afaka manao izay tiany atao, na tsy azo ivalozana ny didiny dia mila manara-dalàna. Fa rehefa tsy manara-dalàna ny didiny dia abus de fonction ny anaran'izany, violation de la constitution zany, haute trahison zany, fandikan-dalàna be dia be. Dikan'izay dia tokony atao fanadihadiana aloha ny président ny HCC, atao fanadihadiana aloha ireo mpikambana ao amin'ny HCC, dia hozy izy nareo hoe masy manofitsika ieno miandritsika hoe ilatsahan'ny fanahy masina ny mpitsara tokony aleo tena ao a Madagasikara ary anao an'izany asa zany. Fa eto aloha dia apetrakintsika ireo fitorian'ireo izay tsara fantatrareo fa 10 taona 10 ans de prescription manomboka tamin'ny fotoana nametranay an'io fitoriana io dia izay maharitra ho ny vadin'andriana fa dia hitantsika eo zany fa mandeha ny prescription dia tapaka ny prescription dia mandeha indray iny dia azo enjena foana ireo rehefa mbola tsy prescrit. Satria tsy afaka avelantsika fotsiny amin'izao ny fandikan-dalàna ao Madagasikara ary noho ny HCC mahana no fandikan-dalàna ataony sy ny etraketraka sy ny fanitsakitsahana ny constitution ny lalam-pandrenana izay ataony dia ny anazy mody nataony tonga aloha hoe tsy azo ivalozana ny didy izay avoakan'ny HCC ary tsy azo kianina fa enjehan'ny lalàna izay manakihana ny didin'ny HCC. Enjehan'ny lalàna izay miresaka an'izany satria miteraka fakalan'ny olona. Nareo fa halan'ny olona nanomboka ianareo manao ny azo raisina fa tsy mitombon'io dia efa nanomboka teo ny hankalan'ny olona nareo. Ianareo ihany nanao izay hankalan'ny olona nareo fa zapidirina amin'izany ny olona sasany. Tsisy idiran'ny mpanohitra ny fankalan'ny olona ny HCC. Fa ny didy avoaka nareo tsy ara-dalàna no hankalan'ny olona nareo. Ary tsy hoe ao amin'le hoe mankahala koa ny olona hoe tsy adala ny vahoaka dia hankahala olona fatany io. Fa tena mampalahelo ny vahoaka ny fieritreretana hoe ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no mandika lalàna. No mandika ny lalam-pandrenana. Mampalahelo ny vahoaka izany. Tsy mahazo malahatra an'ilay vahoaka. Tsy mahazo malahelo izany nina ataonareo. Tsisy lalàna mandrara zany tompoko. Fa eto zany aloha isika dia ametraka indray ny fitoriana eny anivo ny pôle anticorruption izay ny atao hoe PAC. Ny PAC dia fametrahana ny fitoriana fitsarana maefa mitsara ny fandikan-dalàna mikasika ny abus de fonction, abus de pouvoir, ny infraction pénale rehetra izay ataony assimilé amina atao hoe mitovy lenta amin'ny atao hoe kolikoly sy corruption dia tsy mety mandray fitoriana hatramin'ny 10 ihany hono izy. Mahagaga anazy zany hoe hatramin'ny 10 ihany mandray fitoriana. Nanomboka oviana ny hoe amin'ny 10 ihany mandray fitoriana. Service public ny PAC. Inona no tsy andraisan'ireo fitoriana manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny mandrapidinareo amin'ny 4 ariva. Nefa ny karamanareo karama feno tadidio fa vahoaka ny mandony karamanareo ary mbola mahazo indemnité en plus tsara sasany nareo. Ko manino nareo no hatramin'ny 10 ihany ny andray fitoriana. Nefa ianareo efa surpayé zany efa misy ambony apanga andamnizena nareo anaovana ny asa ady amin'ny kolikoly io. Nefa ianareo ny tena loha indrindra ao feno kolikoly ao amin'ny PAC io satria nahoana ekipan'ny Manga Vatomanga daholo hatrany ambony ka hatrany ambany. Ekipan'ny Rajoelina daholo hatrany ambony ka hatrany ambany.
tsy nazo an'io toerana io raha tsy nandeha ny negosy tamin'ireo mpitondra. Zany nefa raha io paka io normal na sasany raha miteny hoe tokony ho foanana le paka. Tsy ny paka ny tokony ho foanana fa le mpitsara izay tsy manao ny asany ao amin'ny paka ny tokony asorina, tsy mpitsara tsony. Mazava angamba izay. Ary fantatry ny olona iza daholo ny mpitsara ao fa dia ho hitsika iza ny tsy manao ny asany, iza ny manao ny asany eo. Zay no resantsika androany fa dia misaotra anareo rehetrarehetra izay nanaraka dia ho hitantsika eo amin'ny herinandro ity ho voaray sa tsy voaray ny fitoriana ataontsika any am-paka fa dia efa miantso avy hatrany ny mpanao gazety amin'ny fotoana ametrahanay an'izay fitoriana zay tongava eny amin'ny paka eny 67 daholo dia ho hitantsika eo zany hoe tsy ho raisiny izany sy inona ny antony tsy andraisany an'io fitoriana ny mpikambana ao amin'ny HCC io. Mandram-piona daholo ary.